faly miaraha basika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny gasy ny tenako androany isika de resadresaka ndray vaovao malaza amizao fotoana izao toy ny mahazatra trano moa dia famitianam-baovao no ataontsika eto mbatavata gasy ka horesantsika amizany reto tebaka manaraka ireto any Amboasarigara olona 7 tratran'ny fanabozinany ara-tsakafo tany am-piangonana raha marika tatandraza trany dia nahazo daraka bojo i marika tatandraza any Mahajanga raha vary simba gouverneuran'ny Boeny sy préfet aroson'bavambahoaka roa ary ihany koa ny PDS hiatrika famotorana any Toliara tsy hita ny hakantony tanàna fatototry ny fako any Mampikony indray dia tsy mitsahatra mivoatra trany ity tanàna ity satria tonga atrenan'ny arabe ny piscine familony hanarantsika an'ireo vaovao ireo dia azadiny manao commentaire ambany ity vidéontsika ity mba afahana mandrava nandrendrefitra ny rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo azadiny ihany koa ny milekeny vidéontsika ary azadiny toraka zany hatrany miabone am'sainatsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy eto matamata gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrelisika vetrany tonga de vavany ndao ary ny raha malala fa tatoato zay dia tsy mitsahatra mihitsy ny rojakorana ary maro ireo tanàna no lasibra tamin'izany rojakorana izany setrin'izay hatrany dia tany Mampikony tsy mitsahatra mivoatra mihitsy ity tanàna ity satria tonga atrenan'ny arabe ny piscine hoy ireo mpizara vaovao avy any amin'ny tanàna ny Mampikony iny satria toy izao ny zavamisy ao Ambatomay Mampikony am'izao fotoam-pahavaratra izao tratry ny fandrosoana izao efa tonga hatreny amin'ny arabe ny dobo filmanosana na ny atao hoe piscine ho any ganagana sigisa aloha ity fa manaraka ho azy ny olombelona hoy ireo maneho ny heviny tany Mampikony tany any Toliara indray tsy tataratra itsony ny akantony tanàna sy ny ezaka ataon'ireo mametraka foto-drafitrasa hanengonana izany tanàna izany noho ny ireo fako miparitaka manamoro ny arabe sy mivangongo eny anivon'ny tanàna ny sasany moa eny anivon'ny arabe mihitsy no manao maloto vaovao ny taona ka tokony sambo tonga saina hirosoana amin'ny fahadiovana ny tsirairay hoy ireo nandalo ny ala sasatra tany an-toerana raha marika tatandraza hatrany dia mahakasika ilay daraka bojo izay nahazo ny marika tatandraza dia misy moa nilaza fa zandaro mambo antsona hoe roky no nidaroka saika hanapitra ny ainy marika tatandraza torana moa i marika tatandraza rehefa nodarohan'io zandaroa ary fenoratra ny vatany ka ino nahatonga azy niditra ny hopitaly manoloana izay hatrany dia nanao fanazavana moa ny avena zandarmeripirenena mahakasika ity raha ity tsy mpamono ny zandarmaria fa nanohitra i marika tatandraza tamin'ny fisamborana azy ka lavoandalana ary naratra tsy mbola nisy taratasy fitoriana momba ny herisetra nataon'ny zandaro hatreto fa raha misy izany dia ho raisina ny fepetra hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny zandarmeripirenena hatrany any amin'ny faritra nisy ahoany ity tranga ity raha vary simba any Boeny raha ny vaovao mivoaka gazety isanandro iray eto Madagasikara tamin'ny androany 4 janoary 2024 dia hiatrika famotorana ao Antananarivo ny gouverneuran'ny faritra Boeny ny préfet ny filoha lefitiny teny meram-pirenena amin'ny faratany Mahajanga sy ny bavambahoaka voafito tao Mahajanga faharoa ny PDS ary ireo fito efa nahiditra amponja vonjomaika tao maro fototra efa misy Antananarivo moa ny sasany fa ny sasany kosa mbola mivezivezy ihany andrasana ny mety hotohiny na hijanona amin'ireo fito efa nampiditra amponja vonjomaika ihany ny sazy na hihititra amin'ireo tompona andraikitra voalaza etsy ambony ka noho izany ara dia maro ny fantaniana izay mipetraka ao an-tsain'ny vahoaka maro amin'izao fotoana izao tena ho sahy tokoa ve hisambotra an'ireo olona ambony ary manampahefana ireo ny fitsarana amin'izao vaovao miparitaka mahakasika ny vary simba izao sa ahoana ny mety hotohiny hijanona eo amin'ny famotorana ve sy filazana fa mitohiny fanadihadiana tahaka ireny volamena ny vadika vy sy ireo lasantsokosoko any velany ihany ity raha ity hoy hatrany ny fanehoan-kevitrin'olom-pirenena amin'ny zavamisy ankehitriny araka izany ara dia andrasantsika ny mety hotohiny izay famotorana sy fanadihadiana izay na ho meloka na tsy ho meloka ireo voalaza tamin'io gazety nivoaka io ary efa nilaza sahady moa solobavamboaka ny Mahajanga faharoa ramatoanina nilaza moa izy naneho ny heviny fa tsy misy idirany vitsika amin'ny petrol ho izy ka midika izany fa tena matoko tena izy fa tsy ao anatin'io raha io na de eo aza ny fanosoram-potaka izay mety nahazo azy amaranantsika azy dia vaovao mahakasika ny haratsin-dalana amin'iny RNC iny nitera-doza ny haratsin-dalana tamin'iny lalam-pirenena fahenina iny satria fiara taxi brosy mitondra laharana 0659 MF ao amin'ny coopérative CTVA avy ao ambanja ho any Mahajanga notra doza teo avaritry ny radie ambanombo Tsangambato Mampikony amin'ny lalam-pirenena fahenina iny tokony ho tamin'ny 3 ora maraina teo tamin'ny andro ny 4 janoary androany ity na teo aza izay loza famoivoizana izay dia tsy misy ny ainana fohy fa avy lasoamantsara ny olona rehetra tao anatin'io fiara io araky ny fampitam-baovao azo hatrany ka noho izany dia melimelo ihany nareo mpamily rehetra izay mampitohy any Madagasikara ray manontolo amin'ny asa famoivoizana izay satria fahavaratra ny andro ka dia somary malamalama ny lalana izay zay tomboky lasy tomboky vavy famarana koa ty vidéontsika ity manatsika rehetra na commentaire ambany ty vidéo ity mba afahana mandrava na rehetra iny anaovasika vidéo manaraka eo manatsika ihany koa ilekeny vidéontsika ary manatsika tanandro hatrany abone am'sainatsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tao matamata gasy tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka de mirary soa
tifo ragno mbola hely ziskatsika ziobe mitiavako anao tsy mio omeka me mito sasamianao tsiny falovy aminao zao tsia fa mahery fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsiny zaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kasatao atala zaho tsy agne Zamavus